hoenombavaka ny manitry tena. Maniteraka ny rahoana ny vavaka ny manitry tena. Any sisa ataoko dia ny mandray ny satry-boninahitra ny fahamarinana. Ilay publikanina no nidina efa no hamarinina tany an-tranony fa tsy ilay farisianina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alahady fahatelo amby roapolo ny volana oktobra 2024 alahady fahatelopolo mandava-taona taona D. Nireo efitra roso ny fiangonana ivelomana sy andalianantsika finoana miainga avy amin'ny soratra masina dia ny hoe hoenombavaka ny manitry tena. Ny vakiteny voalohany ao amin'ny ekleziastika na amin'ny bokin'ny Siraka toko fahadimy amby telopolo ny andininy fahadimy amby folo tapany faharoa toy izy ny andininy fahafito amby folo ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo tapany voalohany. Dia milaza ny hoe maniteraka ny rahoana ny vavaka ny manitry tena. Ambaran'ny ty bokin'ny ekleziastika ity fa mihainy vavaka Andriamanitra. Tsy manosy botanana izay mitaraina aminy izy, indrindra ireo mantra sikamboty mangataka aminy ampanetretena. Fa anisan'ny fepetra akasitrahan'Andriamanitra sy amaliany vavaka amin'izay mangataka aminy ny fanajana azy, ny fanetretena sy ny fitokisana tanteraka aminy, fa indrindra ny fananana faharetana ka tsy onona raha tsy tonga any amin'Andriamanitra ny vavaka atao. Ny vakiteny faharoa dia ny taratasy masin-dapoly ho an'ny Timote taratasy faharoa toko faefatra andininy fahenina sy fahavalo ny fahenina amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Ilazan'ny masin-dapoly hoe hany sisa ataoko dia ny mandray ny satry-boninahitra ny fahamarinana. Manohy hatrany ny afatrafatra ho an'ny Timote zanany malala ny Paoly ka milaza mazava fa fantany ary efa tombotra ny andro sisa havelomany. Tsy nampatahotra azy velively zany fa vao maika aza nanome herim-po azy satria niady tsara ho izy ary fantatro fa fahasambarana no miandry izay rehetra mahatotosa tamin'ny mpitiavana niraka naperaka Jesosy Kristy taminy. Ka ho an'ny olona nanao ny tsara teo amin'ny fiainany dia tsy atahotra ny fahafatesana fa vonona iaona amin'ilay nampanantena fahasambarana ho an'izay naharitra nanompo azy. Dia Jesosy Kristy ao amin'ny Luka toko fahavalo amby folo andininy fahasivy ka hatramin'ny faefatra amby folo no mbola manambara amintsika ny fiainon'Andriamanitra ny vavaka atao amin'ny manetry tena, ka ilazany hoe ilay publikanina no nidina efa no hamarinina tany an-tranony fa tsy ilay farisianina. Hoenom-bavaka ny manetry tena ho ny lohahevitra aroso amintsika. I Jesosy ny vavaka ary nampianatra ny mpianany hivavaka. Nankahery ny mpianany mba hivavaka lalandava tsy ho resy ny fakapanahy, miambena ary mivava mba tsy ho latsaka ny fakapanahy ianareo izy tamin'ny ora farany niarahany tamin'ireto apôstôliny ireto. Tsy ny vavaka rehetra nefa no azahoana valy avy amin'Andriamanitra, fa ny vavaky ny manetry tena sy ny mametraka fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra loharanim-pahasoavana. Ny vavaka tsara indrindra ary nampianarin'i Jesosy antsika dia ny rainay any an-danitra. Todika tanteraka amin'ny fitokisana sy ny famomezam-boninahitra n'Andriamanitra loharan'ny fahasoavana rehetra. Mitohy amin'ny fahatsapana fa tsy manana na inona raha tsy eo Andriamanitra, ka aminy no angatahana izay rehetra ilaina ho an'ny fiainana isan'andro. Nitohy an'izay dia tsy faly hideratena sy ilaza fa tsy manatsiny na tsy manam-pahotana, fa hitalao ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny hoe avelao ny fahotanay, toyany tahaky ny amelanay izay nanao ratsy taminay, fa tsy hitsikera izay rehetra iverina fa navita ratsy na kilasiana ho manam-pahotana. Io vavaka io no vavaka ireny Jesosy averintsika isan'andro. Zay
mampitodika atsika tokoa amin'ny fitokisana an'Andriamanitra. Fa misy fampianarana vitsivitsy hoentin'ny katesizmy fiangonana katolika amintsika izay hoe fomba fivavaka niraisina tamin'ny soratra masina ny fampianaran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mpiainy vavaka ao amin'ny laharana 7:140 dia hoy indrindra ny fampianaran'ny fiangonana hoe ny fivavahana no ain'ny fo vaovao. Afaka manentana antsika ny fivavahana na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, nefa adinitsika ilay fiainantsika sy ny manontolontsika hitodiantsika makamin'Andriamanitra. Noho izany ireo ray am-panahy ao amin'ny lovam-panahy ny fiangonana na ny voalazan'ny testamenta taloha, ireo mpaminany sy ireo olomba fidin'Andriamanitra na ny voalazan'ny testamenta vaovao dia manamafy ny amin'ny fivavahana ho fahatsiarovana an'Andriamanitra. Famoazana matetika ny fitadidiavany fo, ilaina ny mahatsiaro an'Andriamanitra matetika tahaka ny hoe ilaina ny miaina satria ny fiainana lavitra an'Andriamanitra dia fiainana mizotra makany amin'ny fahafatesana. Kanefa tsy ho zatra hivavaka lalandava isika raha tsy miezaka tsy kelikely mamolavola ny fotsika isan'andro amin'ny fiaonana amin'Andriamanitra io. Ka nalahatra ny fiangonana ireny fotoan-dehibe ireny hivavahana, izay ny liturgie ny fiangonana. Fa ao amin'ny fiainana maha-kristianina ihany koa dia ny andavanandrom-piainana no iantsonantsika hivavaka. Eo ny fanomboana ny andro vao mifo, eo ny vavaka alohan'ny sakafo, ny aorianan'ny sakafo, eo ny vavaka irahana amin'ireo olo-masina, indrindra irahana amin'ny masina Maria amin'izao famaraparanana ny volan'ny rozery masina izao, dia mbola manamafy izay fanoizantsika mivavaka miaraka amin'ny masina Maria io hibanjinana ny misteri-pamonjena namonjen'Andriamanitra atsika, ary ny vavaka mialohan'ny atory izay ametrahana eo ampilatanan'Andriamanitra indray ny tontolo andro ary isaorana azy amin'izay rehetra nataony tamintsika. Dia indrindra moa ny fakamasinana ny alahady izay mifantoka indrindra amin'ny misterin'i Jesosy Kristy tafatsangako velona sy ny Eucharistie masina loharam-pamonjena nentiny namonjena n'izao tontolo izao. Dia ireny vavaka famerimberiny fiangonana ireny dia ny tsara fa tsy misy vavaka mitodika amin'ny tena manokana, fa mitodika mandrakariva amin'Andriamanitra, ary tsy hoe vavaka ho an'ny tena manokana fa vavaka ho an'ny olona rehetra, indrindra fa maro ny tsy mba mahatsiaro akory an'Andriamanitra. Dia dinio ilay hoe rainay fa tsy hoe raiko, omeo anay fa tsy omeo ahy, avelao ny fahotanay fa tsy hoe avelao ny fahotako. Ka ny vavaka atao amin'ny kristianina tsiraray avy dia vavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra manontolo ary vavaka ho an'ny olombelona rehetra. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Nitsodrano sy tsimbonantsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tantana ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra ary.